Rendro dia nisy lehilahy tatsaha anankiray nandeha mba tany antsefatsefaky ny aram-bato izay tsy lavitry ny trano izay nisy azy. Rehefa nandeha tany izy dia gaga fa nahita atody anankiray. Rehefa hitany izany atody izany dia noentiny teny amin'ny tanany ary nakotriny tao aminatina renina vorona anankiray mbola andalam-pikotrehana tao an-tranony tao amin'ny fisokony tao. Rehefa afaka herinandro vitsivitsy dia foy ilay atody ary nalefa ny nandehandeha teny niaraka tamin'ilay renina vorona. Ilay renina vorona moa dia ohatran'ny karazana dokotra ireny zany, ganagana ireny zany, ary mihinana sakafo tsotra izay hita eny amin'ny tany sy izay rehetra omen'ny tompony eny, ary matetika ihany koa mandehandeha any anaty rano any dia niaraka nandeha tany koa ilay zanaka vorona kely izay tamin'ny alalan'ny atody hita tena tsefatsefaky ny aram-bato iny. Dia rehefa hitany zany elaela teny nisy vahiny ray andro tonga tao an-tanàna ary nahita fa voromahery ity atody izay nakotrika tao anatin'ny reniny vorona izay tao an-tanàna ity, ary gagabe izy nahita fa efa ohatrany tsy fanaona voromahery intsony ilay fanaon'ity vorona kely, fa mihinana ny fihinan'ireto zanaka dokotra kely izay niara-nakotrika taminy, ary makeny amoron-drano ihany koa tahaka ny fanaon'ireto zanaka dokotra kely izay niaraka tamin'ireto. Nalainy ilay zanaka voromahery ary nentiny teny an-tanany sady ny safosafony ohatrany hoe mahazo ny resan'ireo hoe zanaka voromahery anie ianao fa tsy zanaka dokotra e, ary noentiny teny an-tampotenipohatra dia hitany fa ohatrany matahotra zany ilay zanaka voromahery ary nandramany nasidina, kanefa namikitra mafy ny tanany, naratra mihitsy ny tanany tamin'izay fotoana izay, kanefa dia nianjera tamin'ny tany ilay zanaka vorona, nalainy moramora ary nakariny teo amin'ny tendrombohitra somary avo ihany, nasidiny ka nanidina kely, rehefa avy eo nefa dia nianjera tamin'ny tany ary tsy kivy tamin'izany izy fa nalainy ihany, dia noentiny somary avoavo kokoa noho le teo, dia natsipony somary mafimafy kokoa sady ambonimbony kokoa noho le teo, fa nafinaritra dia afaka nanidina tsara ilay zanaka vorona tamin'izay fotoana izay. Rehefa afaka nanidina dia tsy nianjera intsony fa hajantsika eo kely vetivety izay tantara izay. Fa andao any maki tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Isaia 40 ny 9:30 dia misy an'izao andalateny izao manao hoe amin'ny dika teny diem, fa izay matoky ny tompo dia hahazo hery vaovao ka hisidina ambony toy ny an'ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Misy teny ao manao hoe matoky an' Jehova. Ny teny hoe matoky an' Jehova dia azo adika manao hoe tsy manana fanahina amin'ny lafin'ny zavatra rehetra. Izany hoe ny olona matoky an' Jehova dia lavitra amin'ny fanahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Manomboka izao ianao, mianary ianao matoky an' Jehova mba ho lavitry ny fanahinany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny hoe olona matoky an' Jehova ihany koa dia olona mahery zany, fa tsy olona osa araka ilay zavatra nyresahany teo manao hoe ny olona miandry an' Jehova, matoky an' Jehova dia ahazo hery vaovao. Mba ahazo hery vaovao ianao. Ny olona matoky an' Jehova ihany koa dia izao mifady ny anao ratsy mandrakariva, satria eo Jehova ary matoky an' Jehova izy, ary na tsy manao ratsy aza izy mahazo fitahiana mandrakariva hatrany izy. Ny hoe olona matoky an' Jehova ihany koa dia izao olona tsy mihemotra mandrakariva ny amin'ny fisedrana izay mety mahazo azy izany, fa mandroso mandrakariva hanao zavatra miaotra n'izay hery mihitsy aza izany, satria fantany fa Jehova eo anilan'ny mandrakariva. Ny hoe olona matoky an' Jehova ihany koa dia izao manao hoe na dia lavy mipito aza izy tahaka an'ilay zana-borona nianjera kanefa nasidina ihany dia ny farany nanidina, dia hiarina foana ny olona matoky an' Jehova na dia lavy mipito aza. Manomboka izao ary tsarovy fa zana-boromahery ianao fa tsy zanaka dokotra akory. Ny fiarahamonina fotsiny no nitaizanao sy namolavolanao ho tahaka ny dokotra. Ny fiarahamonina fotsiny no namolavola sy nitaizanao mba hihinana ny fihinany, fa zana-boromahery ianao, zanaka Jehova ianao. Manomboka izao ianao mianara matoky an' Jehova ianao ka hahita fahombiazana ianao eo amin'ny fiainana, ary ahomby lasa lavitra ianao, ary ihany koa ho feno hery ianao tahaka an'izay teneny tao Isaia 40 teo, hitanao mandrakarivan'i Jehova. Amen. Ivavaka isika raha eo misaotra mandrakarivany amin'izao fotoana izao, mitahi an'izao namana izay manaraka mandrakariva an'izao fandarana izao, mba hahery izy ary atoky anao tokoa, ary ahita fahombiazana eo amin'ny fiainana. Amin'ny aran'i Jesosy ny anonona mivavaka. Amen.